les syndicats des inspecteurs des domaines et de la propriété foncière de Madagascar, les syndicats des contrôleurs des domaines de Madagascar, les syndicats des assistants rédacteurs des domaines de Madagascar. Taorian'ny fampiresahana izay natao teo amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra maro samihafa ato amin'ny sapandrarahan'ny fananantany dia mahatsapa ny teknisianiny fa mbola tsy misy ny maromaritra iraisana tamin'ireo fitakiana izay natao. Noho izany dia manapa-kevitra ny mpiasan'ny fananantany manerana ny nosy mivondrona ao amin'ireo syndicat telo voalaza eo ambonin'ireo fa hanao fitokonana faobe. Izany dia manomboka amin'ny alatsinainy 7 marsa 2024 izao mandrapisin'ny valiteny mahafapo avy any amin'ny tompona andraikitra mahefa. Izany dia araky ny fanapa-kevitry ny fivoriam-be tsy ara-potoana izay nitanterahana ny 9 febroary 2024 lasa teo. Misaotra tompo.